Atao ianarantsika ary zay folak'izay miarabantsika rehetrarehetra zay manaraka ny pejy amin'ny lera mitovy sy amin'ny fotoana mitovy tahaka izao dia misy fizarana ataontsika eto. Lasa avy hatrany antsika. Efa nataoko teto le partie 1 le hoe dia zao ndretsika hanao an'le 2 hoe tonalité laly izy dia eo amin'ny le mamolaka. Dia eto amin'ny 5e case première corde dia sotominao midina. Dia vita zay dia 7e case deuxième corde dia 4e case première corde zany hoe dia feo zany hoe améron entre ny 5 et 7 ohatr'izao zany aloha ohatra eo. Dia zay mahalaizy ny tananao na hito ny aloha na hito mety daholo. Vita zay dia corde vita hita amin'le mille première corde eto dia atao hoe corde vita aloha zany dia manao pôle off entre ny 3e sy ny 2e case eto amin'ny 2e corde hoe dia aveo 4e case 3e corde dia aveo corde vita zany hoe ohatr'izao zany hoe dia le izy intelo indray mandeha zany ohatr'izao hoe faharoa fahatelo eo no mijanona le fahatelo dia tonga dia makaty to dia bataina mihitsy le tanana avy ato hoe bataina hoe 7e case première corde dia pôle off entre ny 5e sy ny 4e avy eo dia avy eo 7e dia 5e eo amin'ny 2e corde hoe eo amin'izay duo tia deuxième corde 5e case dia tia première corde 4e case hoe dia avy eo mivadika ato tia eto amin'ny 7e case daholo 2e sy 3e corde hoe tindray 5e case dia tia 6e case 2e corde dia 3e corde tia 3e case 2e 4e case 3e hoe ohatr'izao amin'izay zany izy rehetra ataoko miadana be. Dia ohatr'izay miverina indro zay ary fa dia azadia manisy réaction sy mametraka commentaire ary manao partage ity vidéo antsika ity dia azadino ny manaraka amin'ny pejy amin'ny lera tahaka an'izao. Misaotra tompoko.